Araky ny efa nambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia tsy izy zany fa Andriamatoa Randremiaingo Bertin izay ao anatin'ny ekipazy Bomas Bertin rahalia moa zany ny tena ho resahantsika eto, izay ihany koa ny ahafantarantsika azy nefa na izany na tsy izany maromaro ny zavatra ho resahantsika mahakasika ny fanatanjahantena, mahakasika izay azakazaka fiarakodia izay satria dingana lehibe tokoa no tanterahany eto Madagasikara dia ny dingana fahavalo amin'ny fiadinany tompondakan'ny Afrika. Miarabanao Andriamatoa Bertin Andremiaingo nanaiky asaina teto amin'ny fandarana mahery amin'izao hariva izao. Miarabanao monsieur Nono dia miaraba koa ny fahitalavitra ma-TV amin'ny fandarana mahery zany miaraba ihany koa nareo izay manotrina sy manaraka an'izao fandarana izao. Ya, fanontaniana voalohany avy hatrany ekipazy Boma Bertin efa diso fantatry ny mpakafy ny taranja azakazaka fiarakodia zany eo amin'ity sehatra ity hiatrika ny dingana fahavalo amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Afrika itsika miaraka tafiditra ihany koa io amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara izay eto amintsika no atao efa mpandray anjara amin'io nareo ho an'ny ekipazy Boma Bertin ohatrany ny ahoana no fiatrehana izay atao hoe faninanana goavana izay. Misaotra indrindra amin'ilay fanontaniana, mazava be moa ilay izy hoe io rima izay atao aty Madagasikara io zany dia voninahitra iray ho an'ny firenena malagasy mihitsy raha ny tena zohina zany sy atao araky ny tantara satria azadiny fa ny FIA izay efa manohana ny fédération ny sport automobile eto Madagasikara dia izy délégation mafonja zany ho avy eto Madagasikara na hiatrika sy hanatrika ny rally io. Marihiko toy hoe misy mpifaninana mihitsy ilay izy avy any ivelany izay manamafy orina ny atao hoe fiaraha-miasa sy ny fandraisana anjara moa zany ny tena marina, nefa kosa tsy azo atao ambanin-javatra ny fisintsika malagasy izay azo razaina misy mpanamory maromaro zay ny atao Madagasikara izay hiaro ny voninahim-pirenena izay teneniko hoe tsy misy mamenatra ny andraisana an'izany ary isaorana lehibe dia lehibe moa zany fikarakarana izay rahana amin'ny FIA sy ny fédération ny sport automobile. Ya, 400 kilometatra ny halaviran'ny lalana, misy épreuve spéciale 9 fahitany ekipazy Boma Bertin izay dingana 9 be zao 400 kilometatra mandritra ny 3 andro. Mazava be fa toy ny fandraisana anjara rehetra hatramin'izay hoe na 4 kilometatra moa na 4 kilometatra ny rahalia dia maralia azy ny fanomanana sy ny fikarakarana ny vatana sy ny fiarakodia ary indrindraindrindra ny mpanohana rehetra izay ao anatin'izay tsy any amin'ny mécanicien sy ny mpanohana amin'ny ataoko hoe fanohanana ara-bola na fanohanana ara-tsaina sy ara-batana, izay no zava-dehibe ho anay. Sanatria tsy miteny hoe izay no tena vonona ka vita inona moa fa fiaraha-miasany daholo be no tadiavina ary etona dia manamafy ary manamarika foana amin'ny hoe raha ny ekipazy Bomas Bertin dia niezaka manao zavatra tsara foana izay hatramin'izay fa io moa araky ny teniko hoe sport mécanique io izay azo lazaina hoe nisy vokatra tsy dia naomby kely zao zay teo amin'ny rally faraparany teo tsy mahakivy anefa zany fa mbola vonona izay ny andray anjara amin'ity championnat d'Afrique ity zany izay raha teo eto Madagasikara. Na izany na zany dia mariako etona fa ny ekipazy efa vonona ary tsy maintsy handray anjara amin'ny setra toy itony satria fanatanjahantena io dia izay no teneniko hoe vonona foana izay. Inona moa zany ny fiara entinareo amin'ity misy fiovana ve sa ny teo aloha ihany? Ny fiarakodia hoentin'ny ekipazy Bomas Bertin zany dia mazava ho azy fa ny fiarakodia evoadisy Shell Helix no hoentinay. Marina fa misy ekipazy roa zay misy 306 koa ao anatin'ny team Bertin zany fa tsy manina fa ny ekipazy Bomas Bertin moa zany no miady an'ilay groupe N dia izay no mahatonga anay hoe somary focalisé amin'ilay evoadisy zany ny fiarakodianay no karakaraina sy efa no manina hiatrika an'ireo vahin'ireo satria izay no mitovy klasy aminay zany sy kategoria aminay. Raha somary hiverenana kely ny taona lasa satria nareo efa nandray anjara tamin'ny taona lasa zany ohatrany ahoana ny toerana misy antsika satria misy teratany vahiny teratany afrikanina koa tonga mandray anjara foana amin'ny faninanana io raha miohatra amin'ireo mpanamory avy any ivelany tsika aiza ho aiza zany ny toerana misy an'i Madagasikara indrindraindrindra hoe ny toerana misy ny ekipazy Bomas Bertin manoloana an'ireo afrikanina ireo. Ny ataoko hoe ny toerana tokony hisy ny ekipazy Bomas Bertin ataoko hoe hisy satria mbola ho amin'ny herinandro le rally mazava be tonga dia izay vonona ny aro ny anaram-boninahitra zany izay efa nisy nazahoanay zany tamin'ny fotoan'andro
mariako etona fa zany hoe toeran'zany na hoe mety hoe endrika ahafahana mitady fandresena dia miakina fanomanana dia ny équipage Boma Supertin zany efa vonona hatramin'izay foana zay ny teneniko hoe na nisy tsy fetezana kely tamin'ny rally teo aloha vonona foana zay hiatsika an'izany raha misy ireo mpifaninana avy any ivelan'ireo zay hiatsika an'izany dia mazava be ny équipage Boma Supertin hiaro ny vonona Pyrénéena misy koa ny mpandray anjara hafa zay fantatra ny lazany sy ny talentany tsisy mamenatra zany fa tiako marihana fotsiny ny malagasy tokoa dia ambony ny avy teknika ny raha hito Madagasikara ny lalaovana ary manaprofo zany ny vokatra rehetra zay misy na tany Afrika ny lalaovana na teto Madagasikara zay ny teneniko hoe tsy mahamena maso atsika malagasy zany ny fisiany rallye international de Madagasikara zay atao eto amin'ny tanitsika ary vonona kosa ireo mpifaninana hiaro ny vonona Pyrénéena. Ozy ianao hoe vonona zahay arak'izay fahavononareo zay amin'ireo spécial misa 9 reo aizany tena hitanao hoe mafy ary aiza ihany koa mety hitanao hoe tombony ho an'ny équipage Boma Supertin manokana mety hoe andresena nireo afrikana reo. Ny zavatra azoko lazaina eto aloha androany zany dia mazava be hoe raha ny lalana zay efa hita amin'ireo épreuve spéciale 9 reo dia mazava be fa mbola tsy afaka miteny anao marina sy mazava fa ny tsindrio tsofina zay ry satria normalement zay manao ny reconnaissance anay amin'ny alarbisy alakamisy ho avy zao zay zany reconnaissance ny équipage Boma Supertin fa arak'izay teniko zay hoe nisy mpifaninana ao anatin'ny team Bertin zay efa nahinona feo zao hoe aiza ny lalana ratsy vita tamin'ny reconnaissance nataony Maly Sabotsy androany alady dia naretatitra zany fa misy spécial ray vaovao zany zay somary sarotsarotra le lalana sarotsarotra ho an'ny mpifanandrana sarotsarotra ho an'ny mpifaninana sarotsarotra ho an'ny mpijery ankora ny fitantaran'ny olona satria miakamidina be zao lalana zao ka zay ny teneniko fotsiny hoe ny zavatra mety ho azo lazaina aloha dia amin'ny ankapobeny ny teny hoe raha tsy tanteraka le lalana tsy afaka miteny an'izay Bertin sy Boma fa raha miteny kosa hoe tony ny rally rehetrarehetra dia gérance ny rally dia mijery en fonction zay zany zay amin'ny ankapobeny aloha ny efa fantako fotsiny raha le lalana efa nanaovana rally hatramin'izay dia afaka miteny aloha hoe ny 60% le lalana aloha sur et certain fa efa tsara satria efa nanaovana rally hatramin'izay teto Madagasikara zany fa kosa zay mety hoe indrikely eny amin'ny hoe fahasimbany no ny toetrandro zany na ny hoe efa elaela mety tsy nanaovana ny partie an'ireo lalandreo zay ny tsy afaka azavaiko raha tsy vita ny reconnaissance anay. Fanontaniana manaraka apetrako aminao ny rally moa araka ny fahafantarantsika azy tsy toy ny fanatanjahantena rehetra ikambanana hoe mamory mpijery amina toerana iray fa maromaro ny tanàna lovany ary ny mahavariana amin'izy ity Bertin ireo olona any ambanimbanivohitra amin'ny manodidina dia saika mahafantatra tsara nareo le mpiasakazaka amin'ity fiarakodia ity manahoana ny fahitanao an'izay hoe le mpijery rally amin'ireny faritra eny ambanimbanivohitra eny fahitany izay hoe azakazaka fiarakodia zay satria diso fantany loatra nareo satria raha tamin'ny andro ny joda zao dia tena variana mihitsy fa le olona rehetra any lavitra be any mahafantatra azy daholo. Tsara mihitsy zay ireo markanao zay ary hoararoti kely zay teny zay rehefa avy eo tena marina dia zao fialam-boly ho an'ny rehetrarehetra moa zany ny atao hoe rally marina fa fanatanjahantena ilay izy fa ho an'ny any ambanivohitra moa zany mahita an'ireny tômôbila mandeha mafy ao anatina fifaninana toko hoe épreuve spéciale reny dia zava-dehibe ho anazy ary azadino tsy ny any ambanivohitra rery ny tena mijery rally fa isika rehetrarehetra ty andrenivohitra dia lasa miditra any anatin'le atao hoe spécial reny zay ny teneniko hoe any moa tena misy ny atao hoe spectacle nefa na izany naty zany dia mariko etoy na ranaovana antsoavo ho an'ny mpikarakara ho an'ny mpandray anjara ho an'ny mpijery ary indrindrindrindra ho an'ny any amin'ny faritra zay lalovan'ny rally zany hoe tatoato dia misy fanamarinana kely atao hoe misy ngamba no atao hoe misangisangy na metsaketsaka kely mba tsy tenenana hoe tena hoe raisina hoe gafy le izy dia misy mametsaka an'ireny vato reny anatin'ireny épreuve spéciale zay andehanan'ny fiarakodia mafy loatra reny tokony mba jerena kely reny fa ny tanana ho ina ataoko hoy ho an'ny fokotany zay isy ny commune zay lalovan'ireny rally reny satria tsy fantatra intsony hoe ifanometsiny etoka iza manao an'ireny zavatry reny le vato zany tena ataoko hoe tsy apozinao nefa ny eo amin'le tanàna zany misy olona any mijery ndraindray dia tsy fantatra intsony na ny mpijery rally manao an'ireny na ny olona eny an-tanàna fa mahamenatra izy ary mety analabaraky
ny ho atsika malagasy ka sady anaovana antsoavy zay hoe aoka mba tsisy gafigafy am'ireny zavatra ireny fa mba hijery milamintsika ampifaliana ampitiavana ary zay ny tanjona irariana hoe mba eto Madagasikara mba azahoana ataoko hoe sehatra anankiray ilazana fa hoe ny fikarakarana sy ny fanindrina reny ralia ireny any Madagasikara dia mahavelombolo ary manaitra ny vahiny foana hoe mahay mikarakaratsika ary mahay mandray vahiny. Maraparanako ny resaka azakazaka fiarakodia milohan'ny resantsika zavatra hafa ohatrany fantanjahantena mandany vola ihany saika tsy ho apetraka moa ty fanontaniana ity fa apetraka ihany aloha ianao zao no mpanamory mandray anjara am'ty resaka ralia ity mandalo eto ohatrany ahoana ny atao hoe fandaninana fanomanana amina faninanana anankiray manodidididina ny ohatrinany raha azo lazaina ny atao hoe fanomanana ralia anankiray. Marina de marina moa izy mety misy le fiteny hoe marina rehetra tsy filaza nefa ny zavatra misy zay ny mahatonga an'ireny mpanamory reny mangataka an'ireny ataoko hoe mpanohana na sponsor ozy izy tsika izy ireny zany no manohana anay ara-bola na ara-materialy na ara-pitaovana zay arak'izay teneniko zay mety misy zavatra natiora mety misy zavatra azo-sapatana hoe vola mihitsy. Ny zavatra marina de zao raha raisina amin'ny akapobeny de misy tokoa le fandanina zay fandanina zay zany raha ohatra ka ohatrany hoe fiarakodia mitovitovy aminay toy ireny dia manodidididina ny ataoko hoe mialatsiny ataoko amin'ny teny frantsay izy 25 millions à 50 millions FMG arakaraky ny préparation ataonao izay ny mahatonga anay manao antsoavo an'ireny mpanohana anay ireny ary isorana anazy manokana zany satria raha tsy misy tokoa ny fanohana an'izy ireny de manjary tondry zava-poana ihany na manao ezaka mafy be zay nefa nazahoana an'ireny fiarakodia ireny nefa ezaka mafy ihany koa de zay ny teneniko hoe sady efa manao fisaorana manokana ho an'ny mpandray anjara rehetra zay misy an'ireny mpanohana ireny manao fisaorana manokana ihany koa matoa flo era-jonalpiana zay nanoana ny ataoko hoe ralia international de Madagasikara zay nandray ny fédération niaraka tamin'ny ministère ny sport izy niaraka tamin'ireo pilote mpandray anjara tamin'ity herinandro ity zay isorana manokana azy satria saika nisy ataoko hoe indrokely izy ngam-pandrafitra fa ankehitriny moa zany efa namany vavany olana misaotra ny fanjakana fohy be misaotra ihany koa ny fédération sport automobile misaotra an'ireo club zay manohana sy manampy ny ataoko hoe anatotosana ny orimio ary misaotra ireo sponsor sy partenaire ny ralia international de Madagasikara zay atao eto Madagasikara dia makasitraka tompoko. Fanontaniana faraparany ararotina ihany ny fandalovanao ato anatin'ny fandarana mahery akoatra mampandray anjaranao amin'ny azakazaka fiarakodia moa dia anisan'ny hita enoeny ihany ianao manohana ny fanatanjahantena manahoana tsy zay atao hoe sady milalao sady mpilalao zany no mpanohana tsy amin'ny ralia moa anao zany manohana fa amin'ny taranja hafa misy antony manokana ve zay hoe ny azakazaka fiarakodia ny tena tianao nefa ianao manohana ny amin'ny taranja maro samihafa indrindra ho an'ny eny mba mifaritra atsimondrano iny indrindrindrindra. Mazava be hoe ny groupe Bertin zay tariako moa zany dia efa hatram'izay nanohana ary nanampy ara-pitaovana indrindraindrindra sy fitaizana sy fanabeazana ny tanjonay anatin'le izy marina fa misy am'ireny sedra zay ataona ireny olazaiko vitsivitsiny zay taranja zay tohananay teo ao rugby ny foot ny savate boxe française misy koa ny kickboxing miaraka aminay sy ny pétanque basket reny fanatanjahantena zay tohananay ireny sanatsitsy hoe faly tianona ny groupe Bertin fa misy fiaraha-miasa zay efa nampetraka na tamin'ny fotoanandro zany na ankehitriny dia misy mpamolavola izy ireny ary misy fiaraha-miasa matotra iarana amin'ireny mpikarakara dia zay no mahatonga anay manampy zany hoe misy ezaka zany ataon'ny mpikarakara dia manampy ny groupe Bertin ray zay faharoa fitaizana izy araky ny tengo zay sy fanabeazana misy tamin'ireny fotoanandro reny miara-ny lalao taminay miara-miombonantoka aminay miara-miasa aminay dia mba misy kely le ataoko hoe fifanohanana ankolaka amin'ny maha-olombelona satria iaraha manaiky fa ny fanatanjahantena eto Madagasikara dia tsy dia ampy tokoa le mpanohana ka engany ka mba ho maromaro ny anohana akoatran'izay vitan'ny groupe Bertin satria raha tsy misy manohana tokoa reny mpanao fanatanjahantena reny dia azavam-poana ny ezaka zay ho ataony nefa ny azadiny dia ararotiko ny teny eto hoe ninninona discipline misy antena na misy anao na misy ny rehetra dia azadiny fa ambassadeur ny firenena anankiray ny fanatanjahantena etona dia manamafy an'izay foana satria rehefa malaza ianao amin'ny fanatanjahantena iray dia mandroso koa ny firenena iray ary zay no endrika hitarafany any ivelany hoe mandroso ny firenena iray. Ya mazava be zay tenin'ny ekipazy Bomas Bertin zay soloany Bertin tena eto moa ka dia misaotra betsaka nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery ianao tamin'ity alina ity. Makasitraka tompoko mandra-pianatra.